zao ny fiangonany malala ary noraisina oloa hevitra avy amin'izany no hoe tea nafaka atsika amin'ny ziogany ota ny tompo. Tea nafaka atsika amin'ny ziogany ota ny tompo. Ity testa ity dia tantarana reny terabao anankiroa. Miarana toto anaty efitrano anankiray. Asa fatapitapoka teo dia voatsindrin'ilay reny voalohany ny zanaka, ary fahita ny famaty dia nampifanankalozana ny aikana tamin'ny zanak'ilay reny faharoa. Rehefa taitra ilay reny faharoa dia kaka fa zaza maty ny eo an-tratrany, ary rehefa nitoliany tsara dia hitany fa tsy zanany io. Dia nanomboka ny fanditra teo izy ny rahavavy, tsy nilamina ny raharaha, voatery niakatra tany amin'ny Solomona mpanjaka ho tsaraina. Rehefa niaino azy ny rahavavy Solomona mpanjaka dia nanao teny sy fihetsika mba hahafantarana izy tena reniny. No sabatra Solomona mpanjaka, vozaraiko roa ty zaza velona iadivany ity, dia amin'izay samy manana atsasany avy izy. Ilay reny fetsifetsy ratsy dia mbola nanama zareo roa mihitsy amin'izay samy tsy manana. Fa ilay tena reniny kosa araka ny bapitely izay tsika teo, nangoraka ny fody, nangoraka ilay zaza izy. Tsy vita mijery hoe zanany hovonoina indrindra eo masony. Ka niangavy ny mpanjaka izy, aoka re tompoko, asa zarainareo fa ray zany aleo ho azy. Teo dia hitan'ny mpanjaka hoe ity le faharoa ity no tena reniny le zaza, dia nomena azy ny zaza velona. Dia mety moa ny Israely manontolo hoe tena manam-pahaingana marina Solomona mpanjaka no zany fitsarany zany. Manam-pahaingana izy satria zany tokoa no nangatahany tamin'Andriamanitra ary nomen'Andriamanitra azy izany. Avy amin'izany tantara izany no akatsika lesona hoe tea nafaka atsika amin'ny ziogany ota ny tompo. Inona moa ilay otam-bary eto? Misy faharatsy toetra maromaro mantsy hita amin'ilay vehivavy voalohany. Tsy avo voatanisa eto izany. Andeha tsy mbiantsika manokana. Ny fanamarina tena sy ny fiampangana olona. Reo matetika miaraka. Rehefa tena mary tena izay isika dia sarotsika miampangany hafa mba sotsika manamarina ny tenantsika. Rehefa leo nataonatrehan'i Solomona mpanjaka tokoa ary ny rahan'izy rahavavy, dia mahagaga fa izy ilay nanindry ny zanany ka nahafaty azy ny ray no milaza fa manana ny marina. Dia ny fahavalopeny fosy fa sivy ambin'ny folo. Izy indray no miampangana izy ilay hafa nanao ny eloka izay nataony ihany dia faharoapolo. Dia nilaza izy fa aza ny zaza velona. Aza manody raha misy toy izany ao anatin'ny ankohonantsika. Fa dia tsy hisy filaminan-tsaina fa dia ady lava ny ao an-trano ao mifampiampanga lava. Tsy misy fifaliana fa dia satry hoe aleoko miainga maraina ato an-trano dia tsy mody raha tsy amin'ny alina fa ady indray namba zao miandry ao. Dia andraisana ty ohatra hoe efa voaosina velo fiainantsika, zavatra tsy tohinona dia mampifamary mpivady mifanao ambolo-po. Zavatra efa vita ady talotariny verina indray dia mitambatra hatrany hatrany. Vokatry ny fahotana zany rehana na ny ten'Andriamanitra antsika. Eny zanaka sy ray aman-dreny, zavatra tsy tohinona koa dia nandray mila mitovy fo isika ray aman-dreny. Manidy fo hoe tsy zanaka tsony ianao. Zavatra tsy tohinona araka nambara tamin'ny fotoana ny kisy tanora teo dia mahavita maniratsira ray aman-dreny isika zanaka. Vokatry ny fahotana zany arak'izao ambara ny ten'Andriamanitra. Aza manody raha misimisy ny olona tahaka ity vehivavy ratsy toetra ity aty am-piangonana. Fa tsy hisy am-panahy satria la ny andro ny tsara adin'olona ny fiangonana. Ny olona tahaka ity vehivavy ratsy fanahy ity, le tsy menatra mihitsy rehefa misy ny fifanirana. Tsy manaiky diso, tsy mety alamina. Eny mety mahavita miteny hoe
aleo raha vany misy ty fiangonana ty am'izay samy samanana. Ohatsy mitovitovy am'izany hoe le hoe zaro aroa mihitsy dia am'izay samy samanana zay. Asa manoty, lasenda misy am'izany. Ary eo ka ifona mitombo isika fa vokatry ny fahotana zany. Zava-doza, raha mitoetra maharitra anatin'izany toetra zany isika, fa sady fahavalon'Andriamanitra isika dia le tia-tany. Ary ho an'ny fahavelezana mandrakizay, rehefa ho avy amin'ny rano lanitra ny tompo. Izany faharatsiana rehetra zao tanisy izany averim-piaina, vokatry ny fahotana. Satana no ambadika izany. Efa nandovan'izany isika rehetra, satria notoritoronina tamin'ny ota, tsisy nateraka ho kristiana izany isika. Ny ten'Andriamanitra ao amin'izao na toko 7:fahenina, izay ateraky ny nofo dia ny nofo. Izay ateraky ny fanahy kosa dia fanahy. Ka rehefa teraky isika dia nandovan'izany ota izany, izay le ziogany ota ambara eto. Ka mila fahaterahana fantoana araka nambaran'ny tompo tamin'ny Nikodemosy isika. Zay vao tonga kristianina, fa tsy misy teraka kristianina zany isika. Zany hoe azo amarinina amin'ny fiainantsika ankopanandro, mbola zaza isika dia fa tsy mahazaka mahita hoe misy zaza ankoatrantsika eo mahana kilalao tsara, mahana gote tsara. Dia sarotsika hiadivana le lana vanina le ankizy anankiray. Zany le toetra vokatry ny fahotana efa nolovana. Vitatsika misy na mangalatra ny zavatra tsara amin'ilay zaza anankiray io. Tsy mampaninona antsika ao anatin'ilay fahazazana, ny mila vaniny, ny mila ady. Ary raha izay no zontsika mamoky ilay fitiavan-tena dia mahavita mandaina tsika na dia mbola zaza. Toky tsy za koa nanao an'izany. Tahaka nataony ilay vehivavy fetsifetsaratsy. Zany le ziogany ota, zay tiany tompo hanafahana atsika. Koa ary mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao amin'ny fiainana. Na izana iza dia mbola manana an'izany toetra ratsy izany avokoa. Ary tsy misy afaka miala amin'izany tsika raha tsy Jesosy Kristy no miasa ao anatsika, manadio antsika. Ao tsika sanadiny tena tsara, fa tsy faly hanambarantena foana tahaka ireto vehivavy ratsy toetra ity. Mila fanafahantsika vao afaka amin'izany satria avy amin'ny fanahy ratsy zany. Mila mibebaka amin'ny fototsotra, andohanika mandina, hiantso amin'ny Jesosy Kristy. Fa raha mizanona ka manao afaka anao, ho afaka tokoa ianao. Manatona amin'ny tompo, fatianao izy. Amen.